Salama daholo, androany zany tsika dia resaka momba ny coexistence pacifique. Ny tena ho resahantsika ao anatin'izany dia ny deuxième crise de Berlin sy ny crise de Cuba, fa mialohan'izany aloha dia resaka momba ny i Khrouchtchev Nikita. Iza moa i Khrouchtchev Nikita? I Khrouchtchev Nikita dia ilay mpitondra vaovao tao amin'ny Union Soviétique. Izay izy moa tena nitarika an'ilay foto-kevitra hoe coexistence pacifique. Raha tadiditsika dia maty Staline tamin'ny 1953, ary tamin'ny 1953 ka hatramin'ny 1956 dia nisy gropona troïka no nitarika tao amin'ny Union Soviétique, ary tamin'ny 1956 Khrouchtchev Nikita nandray ny fitondrana, ary tamin'ny 1956 ihany izy dia nanatrika ny 20e congrès du PCUS, izay ny congrès voalohany indrindra natrehany, ary tamin'izany dia nitarika izy nidéclaré moa zany ny déstalinisation sy nipropose ny coexistence pacifique à l'ouest, dikan'izany amin'ny zareo Amerikanina. Raha hoandry zareo Amerikanina kosa dia tamin'ny fotoana io dia nitondra i général Eisenhower. Raha momba ny général Eisenhower, izy dia efa niatrika ady tao Eoropa, efa nanatrika ny ady lehibe faharoa, ary efa nanatrika ny guerre de Corée izay natrehandry zareo. Raha momba ny guerre de Corée mihitsy izay tsapany fa nitahiry tantara ratsy ho any Amerika dia najany ny course aux armements, izay no satria izy io dia tena lafo dia lafo, ary tsapany fa ny tena tokony ho atrehandry zareo manokana dia ny firoboroboana ara-toe-karena ho any Amerika. Ka noho izany dia ny taminazy tanteraka ilay foto-kevitra hoe coexistence pacifique. Ka teo zany dia tsapany fa nisy baisse de tension any est sy ouest, dikan'izany ho an'ny zareo Union Soviétique sy Amerikanina. Adintsika laza teo fa tamin'ny 1956 dia nifoanan'ny Khrouchtchev Nikita ny Cominform. Cominform moa izay misaritry momba ny propagande ny tena asany, ary anamaritsika an'ilay hoe baisse de tension entre est sy l'ouest dia nisy voyage nataon'ny Khrouchtchev Nikita tamin'ny 1959 izay nakany États-Unis, ary dia tena voaray soamantsara mihitsy izy tany. Faharoa manarakarak'izay dia nisy ny atao hoe soulèvement de Budapest. I soulèvement de Budapest io dia ady entre ny Budapest sy ny URSS, ka tamin'izany ady izany dia tsy nandray mihitsy ny Eisenhower, fa ry zareo samy ry zareo any no fanatrika tamin'izany ady izany. Koa eto izany ny anatsofoantsika ny resaka momba ny deuxième crise de Berlin. Ty deuxième crise de Berlin ty dia tsy mitovy amin'ilay première crise de Berlin. Tamin'io moa raha tadiditsika dia ny Amerikanina ilay mandefa avion mandalo ambony Allemagne izay miravita ny Berlin Ouest, ka izy ty dia tsy mitovy amin'izay mihitsiny. I Nikita moa zany izay nahita fa i Berlin dia atao hoe ville ratsy fipetraka. Ville soviétique moa zany ratsy fipetraka raha stratejika, satria Berlin Ouest dia mbola mandray fanampiana ara-tafika avy amin'ny Amerikanina izay antokandry zareo, dia izany dia ohatrany tsy nekeny Khrouchtchev Nikita intsony. Ka noho izany izy dia mba mody mipropose ny atao hoe démilitarisation atao Berlin. Izany moa zany dia tena mifanaraka mihitsy tamin'ilay hevitra hoe coexistence pacifique, izay tena afetseny satria hoe tsy hevitra ny hoe coexistence pacifique zany dia hoe mety raha mba tsy nisy démilitarisation izay. Ka noho izany dia tsy nanaiky i Kennedy, ka io zany dia nahatonga zany tension ngeza be entre ny roa tota indray avy eo. Inona indray ny azo resahana raha tao amin'ny Allemagne de l'Est tao dia nisy olana goavana, satria ireo tanora izay monina tao dia lasa ohatra mitsoaka ry zareo mankany amin'ny Allemagne de l'Ouest, amin'ilay tsy fitovian'ny toem-piainandry zareo moa, satria Allemagne de l'Ouest izay capitaliste, ka mifindra mankany ry zareo. Noho izany dia mihavita ireo tanora izay tena ilaindry zareo ao Allemagne de l'Est. Dia ilay teo aloha teo moa zany izay tsy nekeny Kennedy ilay hoe démilitarisation, dia mba mody hoe andao indray ary tsika hifanaraka hoe hanangana rindrina ao amin'ny manasaraka amin'ny Berlin Ouest sy Est. Io zany ilay hoe mur de Berlin, izay tamin'ny 1961. Ary io dia namarana ny azo atao hoe namarana ny rideau de fer. Rideau de fer izay manomboka tany amin'ny nord de l'Europe ka hatrany Yougoslavie.
dia tao Berlin zany sisa ny lalana ahafahana manapaka hoe mifindra monina de l'Est ka io zany no nanapaka tanteraka ny Europa. Iny ary moa tranga tamin'ny 1963. Kennedy dia nakamy Berlin tamin'io mba hanehoany fa manohana tanteraka ireo Berlinois izy. Ary tao moa izy dia nanao an'ilay discours-ny dia nisy an'ilay phrase nalaza be nataony. Mialatsy moa fa amin'ny teny allemand ilay izy manao hoe Ich bin i Berliner. Izay raha dika amin'ny teny frantsay dia midika hoe je suis un Berlinois. Ny hevitra ambadik'izay dia hoe ireo izay hitady hanafika ny Berlinois dia ohatrany hoe mitady hanafika ny Amerikanina any. Ka izany zany dia azo lazaina fa ohatrany hoe resy agny i Khrouchtchev Nikita raha hoe tao Berlin manokana. Eto zany tsika dia nomboka hiresaka ny Cuba. Cuba moa zany izay hoentina dirigeant socialiste. I Fidel Castro no nitondra tao tamin'io, izay tena nanelingelina ny Amerikanina satria Cuba dia tena ratsy fipetraka satria tena ao ambany Florida fotsiny no misy anazy. Ka teo zany ny Amerikanina dia nanapa-kevitra i général Eisenhower mbola nitondra teto ka hozy izy hoe naotsika hanao débarquement en Cuba. Le hevitra anao hoe débarquement io moa zany ho any Amerikanina dia ohatrany hoe alefa any ny CIA izay hoe mba hoe handatsaka ny fitondrana. Fa nefa dia tsy nitrangaraka ny eritreretina io satria dia tamin'ny fotoana tena ratsy mihitsiny. Tapitra teo ny mandat Eisenhower ka i Kennedy indray nandray fitondrana ka niechoue zany le débarquement satria Kennedy zany dia tsy nanaiky an'ilay hoe andefasana hoe avion any mba hanampiana an'ilay hoe débarquement ataondry zareo. Ka i Castro zany no nandresy teo. Ka teo zany i Castro dia nanomboka tonga saina fa hoe manomboka mila allié amin'izay izy. Ka ireo allié izay hoe ahafahany hanaovana alliance zany dia zareo ao amin'ny Union Soviétique. Ka teo zany dia nanomboka nisy ny formation ny hoe Union Soviétique ry Khrouchtchev Nikita dia ry Cuba ry Fidel Castro. Ka nararotin'ny Union Soviétique mihitsy izany alliance zany satria mba hametrahana missile izay mitifitra makany États-Unis. Tamin'io moa zany dia nanomboka hoe tonga saina ny Amerikanina hoe misy silo ngeza be amboarina ao Cuba ary silo ohatrany hametrahana missile. Tamin'ny alalan'ny aviation moa zany nahafantarandry zareo an'izany. Ka izany ary nitranga dia tsy nanapaky ninona aloha i Kennedy fa teo zany dia nanomboka tsapa fa nanomboka hisy tension ngeza be andry zareo rodota. Zareo Union Soviétique moa zany izay manana azo atao hoe cas semblable mitovy amin'izay satria misy ny ao Turquie izay membre ny OTAN. Turquie sy ny Soviétique dia frontière iray ihany ary nefa ao ambadika frontière andry zareo dia misy missile koa izay mitifitra makany amindry zareo Soviétique. Ka hozy izy zany hoe mety aminay koa izy raha mba sinay zany ao Cuba izay mitifitra makany États-Unis. Ary noho ny nalefandry zareo Union Soviétique zany ilay sambo feno bomba dia nampahafantarany Kennedy izy fa raha mihoatra poids misy hoe lanja mihoatra zany amin'io sambo io, tsy haiko tsara moa zany izay fomba ahafantarandry zareo azy fa izay ilay izy dia ho atomboka izy ny guerre atomika. Dia nitoy ny resaka ary dia tonga tamina hoe limite farany mihitsy ilay sambo. Izay vao niteny Khrouchtchev hoe aleo ara-janona ireo sambo ireo. Ary teo zany dia resy indray Khrouchtchev ary nandresy iry Eisenhower. Khrouchtchev zany izay tena verivery mafy mihitsy izy teo ary dia taty aoriana moa izy izay niala teo amin'ny fitondrana fa mbola any aoriana any izany vao resahana. Ary ny Amerikanina koa nefa dia tsy azo lazaina hoe nandresy loatra satria Castro mbola eo ary mbola tena hoe mampiorohoro andry zareo Amerika, indrindra ao amin'ny Amerique du Sud ao izy. Ka dia nanapa-kevitra ny Amerikanina hoe hanao embargo eo amin'ilay île. Dikan'izany zany hodidinina ilay île ary dia tsisy ninona vela mandeha mifamezivezy intsony eo amin'io île io dia ohatran'ny mbola misy any izay hatramin'izao. Ary ny Amerikanina ny anton'ilay teo moa zany dia satria hoe ny Amerikanina dia matahotra ny Castro propagande izay hoe mety ataony ao Cuba ao sy izay ohatra omeny ny tanora ka izay tena natahorandreo Amerikanina. Ka noho izany zany dia azo lazaina fa na hoe coexistence pacifique na tsia dia azo lazaina fa nisy crise be tao
Ary tena hoe anisan'ny farak'izay mafy mihitsy ilay tao Cuba iny, tena hoe enjana tamin'ilay izy, ka noho taty aoriana zany dia mba nasiana niezaka, ka ezaka indray ataontsika hoe détente.